Amin'izao fotoan'izao tsika dia hamaky ny rapsôdia amin'ny fahamarinana ny 20 ny volana Jolay 2024 izay mitondra ny lohateny ny vokatry ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy, engany ianareo ka hitombo sy ho feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay voaositra, ho voninahitra sy fideranan'Andriamanitra mba hiseho sy ho fantatra ny voninahiny. Amin'ny Filipiana 1:1-10. Fantatrao ve fa azo ny fahamarinana isika? Hoy ny Isaia 1:2-7. Hanolotra ny malahelo ao izona, eny, hanome aza tsaran-tarehy, hosolo ny lavenina sy diloilo fifaliana, hosolo ny fahalahelovana, ary fitafiana fiderana, hosolo ny fanahy reratreraka, mba hanaovana azy hoe azo ny fahamarinana, namboleny Jehovah, ho fampisehom-boninahitra. Azo ny fahamarinana isika, nambolen'ny Tompo, mba hamono vokatry ny fahamarinana. Aleloia. Mampatsiaro ny tenin'ny Tompo ao amin'ny Jaona 5:5 izany hoe: izao ny voaloboka, ianareo ny sampana, izay miray amiko, ary izao aminy dia mamoha be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. Hoy izy ao amin'ny 9. Izany no ankalazana andraiko, mba hamoaza anareo be ianareo ka ho tonga mpianatra ianareo. Jaona 5:7. Maneho ny tenantsika ho mpianana isika rehefa feno ny vokatry ny fahamarinana be dia be ny fiainantsika. Ny asan'ny fahamarinana, izany ny vokatry ny fahamarinana na aiza misy ianao. Mamoaza ny asan'ny fahamarinana satria ianao no araka izay asehonao. Na inona ao anatinao dia izay no iseho rehefa tonga ny fanerena. Koa satria azo ny fahamarinana ianao, fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, dia voajanahary ho anao ny mandeha amin'ny fahamarinana sy manao ny asan'ny fahamarinana. Ao amin'ny Matteo 10:9. Jesosy Tompo dia nandidy antsika aneho maimaim-poana ny vokatry ny asan'ny fahamarinana rehefa nilaza izy hoe: tsy trano ny marary, diovy ny boka, atsangano ny maty, roay ny teniny. Hoy ny Efesiana 4:1-2. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforoninaraka araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Koa esory ny lainga, ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isa momba ny tena namantsika avokoa isika. Ary hoy ny Efesiana 5:1-2 sy ny 5:9-10. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandeha amin'ny fitiavana toy ny itiavan'i Kristy ianareo, dia ny lanolorana ny tenany ho fanatitra sy fanavotana amin'Andriamanitra. Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Aleloia. Mandehana tahaka ny zanaka mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay ankasitrahan'ny Tompo. Tsarovy fa asana isika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara. Efesiana 2:10. Izao dia hanona vavaka, dia tiako ianao hamerina azy amin'ny mpandresen-dahatra tanteraka. Ny anaran'i Jesosy, ray malalo, misaotra anao aho noho ny nanaovanao ahy ho azo ny fahamarinana. Nambolenao mba hamono vokatry ny fahamarinana. Ny fiainako dia taratry ny fahamarinanao, ary vavolombelon'ny antsaram-ponao eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.